Ho aminareo anie havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fampiononana kristianina eo anatrehan'ny fahafatesana. Ny fampiononana kristianina eo anatrehan'ny fahafatesana. Zany no ambarany mofinainantsika anio ao amin'ny boky Tesalonianina voalohany toko 4 ny 7:10 hatramin'ny 9:20 izay vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay modimandry mba tsy alelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no itondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no teny lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo: isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fampiononana kristianina eo anatrehan'ny fahafatesana. Ity mofinainantsika anio ity ry havako dia lahateny entina ampiononana ireo kristianina eo anatrehan'ny fahatongavan'ny farany. Nampanantenaina tokoa mantsy ny mpino fa hoe ho avy ny Tompo, ho avy tsy ho ela ny Tompo, ary dia nanomboka ny salasala indray izy ireo avy eo hoe lazaina fa ho avy ny Tompo nefa toa misy maty ihany, toa miamaty ihany ny olona. Mandra-piandry an'ilay Tompo lazaina fa ho avy. Dia nanomboka misy miravoravo tanana, be ny malahelo, ary nanomboka ny foana mihitsy aza ny fanantenana. Eo indrindra ny apôstôly Paoly no manoratra ho an'ny fiangonana tany Tesalonika, mampiorina azy ireo, mampianatra ny fotom-pinoana kristianina eo anatrehan'ny fahafatesana. Ny lesona lehibe izay raisina avy amin'ny fampianaran'ny apôstôly dia izao manao hoe: na maty na velona isika dia manana fanantenana mandrakariva. Raha maty ny mino, raha modimandry ny mino izay efa manana ny Kristy, dia manana izay fampiononana tsara lavitra ho azy izy. Ambara fa tsy maintsy hisy ny fitsanganana amin'ny maty, ary ny maty izay no hitsangana mialoha amin'ny fotoana izay hiverenan'ny Tompo. Arak'izany dia misy fanantenana miorina indray eo ambadiky ny fahafatesana izay ambarany soratra masina, ary ny antoka ny amin'izany dia ambara eo amin'ny 4:12 fa i Jesosy Kristy ilay efa nitsangana indray no anangana ny mino ihany koa. Koa satria efa maty Kristy ary nitsangana tamin'ny maty izy, dia izay maty eo amin'ny Tompo koa dia hitsangana tahaka azy. Fa tsy ny maty ihany, fa ny velona ihany koa aza dia manana fanantenana arak'izay voasoratra eto, fa hoentin'ny Tompo, ho akarina ka hitsenan'ny Tompo eny amin'ny rahon'ny lanitra izy ireny. Koa amin'izany, na velona na maty dia samy manana fanantenana ao amin'ny Kristy. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ry fiangonan'Andriamanitra, nasehon'ity soratra masina ity tamintsika fa
tsy ny fahafatesana no tompon'ny teny farany eo amin'ny fiainany zanak'olombelona indrindra eo amin'ny fiainany mpino. Ambarany soratra masina fa mbola misy fiainana mitohy amin'ny fiainana ny fiainany mino aorianany fahafatesana, zany antsoina hoe fiainana aorianany fahafatesana. Tsy mijanona eo amin'ny fahafatesana ny tena fiainana, fa raha ny marina ary dia eo no manomboka ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Tsy ny fahafatesana arak'izany no fara fiainana, ary zany no mampiavaka ny fotom-pinoana kristianina, mampiavaka ny finoana kristianina amin'ny karazana fivavahana samihafa ety ambony tany, dia ny kristianina ihany no mino ny fitsanganan'ny teny maty sy ny fiainana mandrakizay. Ny kristianina no mino ny fitohizan'ny fiainana aorianany fahafatesana, fiainana maharitra miaraka amin'Andriamanitra. Arak'izany ry havako malala dia manana fampiononana tsara lavitra noho ny amin'ny fampiononana izao tontolo izao ny fiangonana, manana fampiononana tsara lavitra noho ny fampiononana izao tontolo izao ny mpino. Amin'izao tontolo izao dia mampionona azy ny hoe mahaiza mionona tompoko fa lalana izorany miakandrefam-baravarana rehetra izao, na ny hoe mahaiza mionona fa tombon-dalana no azy ka isika rehetra tsy maintsy makany. Fampiononana izao tontolo izao ny hoe isika dia tahaka ny voankazon'Andriamanitra ka izy ny malala ny masaka ao alaina sy ny manta ao ajanona. Dia mionona ny mpino rehefa lazaina fa tsy maintsy maty satria olombelona malemy marefo eny manapetra ihany. Saingy izao kosa ao amin'ny Kristy dia misy fampiononana tsara lavitra, mihoatra lavitra ary azo antoka lavitra noho ny amin'izany. Mionona ny mpino noho ny amin'ny Kristy ilay santatry efa nodomandry ary lamatoa amin'ny maty izay vonona hanangana indray ny mino izay efa nodomandry ao amin'ny rahatra izay. Mionona ny mpino satria misy fanantenana ao ambadiky ny fahafatesana fa tsy mijanona amin'ny fahafatesana akory ny fiainany. Mionona ny mpino rehefa mpanantenana ny fitsanganan'ny tenany maty sy ny fiainana mandrakizay. Mionona ny mpino raha mbara aminy fa mitsahatra amin'ny ny fanaintainany nofo sy ny fijaliana mpahazo ny zanak'olombelona, fa manomboka mahazo ny fiainana tsara lavitra kosa izy. Tena azo antoka arak'izany ny fampiononana kristianina. Ary ambara ry havako malala fa ao amin'ny Jesoa Kristy irery ihany no ahitantsika sy iainantsika zany fiononana sy fampiononana tsara lavitra sy azo antoka izany. Izy lay santatry izay efa nodomandry, lamatoa amin'ny maty, lay efa niteny fa izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra mino tsy ho faty mandrakizay. Dia hoan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay tompony amin'ny fanantenana kristianina izay aorinao ao amin'i Jesosy Kristy ilay efa nitsangana tamin'ny maty. Ary misaotra anao izahay afaka manorina ny finoanay, tsy ho vohozongozona, tsy ho kivy eo anatrehan'ny fahafatesan'ny tany. Dia mivavaka izay ankehitriny ho an'ireo rehetra manam-pahoriana, ireo rehetra namoy havana akaiky, namoy havany tiny, ireo nisaraka amanaina, nisaraka amantany, dia ilay Andriamanitra ny fampiononana, ilay fanahy masina mpampionona ane, ampionona ny fony izy ireno ao amin'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Mibangy ianao, anasitrana ny fo maratra, ary indrindra amelona fanantenana ny amin'ny mandrakizay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, anaovanay izany vavaka izany misaotra raha io. Amen.